Fanamelavantsika rehetra manaraka ny fandarana tsy hay adonona amin'izao anio izao a aty amin'ny Henri Ratsimbazafy misy anay a miaraba ny Henri Ratsimbazafy. Dia miarabana rehetra rarosoa. Voalohany aty am-piandohana dia mba te hahafantatry hoe iza marina moa zany Henri Ratsimbazafy zany, mba tantarao kely aminay sombotsombo. Rano marina efa be dia be mihitsy nanao émission efa fantatry ny olona normalement rano marina. Tsy tokony azavako nefa raha zany zaho Henri Ratsimbazafy teraka tamin'ny taona 337 zany hoe 27 taona mahery kely aza azy zao. Dia inona koa ny tianareo fantatra momba zay za dia sady mamorona hira ako no mihira tsy tena mety zay aloha tokony mpamorona fotsiny zao no tiako. Ya tany amin'ny taona firy ny andohan'izany Henri Ratsimbazafy zany raha ny famoronana hira malagasy teto amin'ny tany teto Madagasikara zany a dia tamin'ny taona 80 teo eo tamin'ny taona 87 zay nanao teto fa talohan'izany a dia efa nihirahira fa nihirahira ataoko tamin'izany ny tsy miforoniko fa tamin'ny anatra tamin'ny anatra zany taloha dia le manao petit boulot ny vazaha dia mihirana balle reny mihirana Luis Mariano mihindrana hirana mpihira zany tamin'izay taloha fa tonga teto Madagasikara ako zay vao namorona hira dia nihira ny hirako zao tsy manao hirany olon-kafa tsony fa ny hirako ihany nataoko zao. Fa hita taratra ihany a tao anatin'ny hirany foron'ny Henri Ratsimbazafy ilay tsy hoe kolotsaina sy fomba fihiran'ny vahiny na le firafitry ny mozikanao zay tena nampiavaka ny Henri Ratsimbazafy dia tena efa avo lenta be nioatra ny zavatra nisy teto Madagasikara no entin'ny Henri Ratsimbazafy. Fa zany ao anatin'le traikefa sy ao anatin'ny fiainany raha manao zavatra moa dia tsy maintsy ianaranao kely azy hitanao any fa tsy maintsy mbo manampy kely azay. Ary iny tena anisany nampiavaka anao nefa ilay izay le kalitaon'ny mozikanao zay hoe tena lahatra amin'ny vokatra iraisam-pirenena. Eny za aloha niezaka tamin'ny voalohany manko le hoe ny bagasy taloha tsy ana zavatra tsotsotra tsy maintsy atao tsotra ny fitendry avoana azy gasy tsony zany kanefa zao ny teknika ake an'ny olombelona rehetra fa tsy natao hoan'ny vazaha ihany na hoan'ny amerikana na hoan'ny anglisy fa ny teknika tokony ampiasain'ny gasy io dia nampiasaiko tamin'ny fomba famboronako hira zany ny taloha tsotra tsy misy mineur ny hira malagasy tsy misy tsotsotra fa dia niniko na asiana zavatra hafa somary nasarotana kely ndray zany ianao. Napiko fa tsy hoe nasarotana napiko zavatra tsy nisy tamin'ny taloha. Tao anatin'ireo mozika sy ny hira ny foronao iza ny tena nanamarika dia mba tantarao kely aminay hoe inona ny antony sy ny ohatr'izany. Tsisy hoe inona ny tena nanamarika rehefa dinihina fa zahako rehefa namorona hira fotsiny dia miezaka mba zavatra tsy dia hita isan'andro loatra ny ao anatin'ny tononkirako ohatra ao anatin'ny tononkira zao manko matetika zay mpanakanto dia miverena nahoana ny lozanao zavatra ohatra zany foana anao tiako ianao dia mba niezaka ako hiala amin'izay manao mba hanao zavatra hafa zany hoe ohatra ny tantara kely angambany ano ataoko dia za koa tsy tia mananatranatra ohatra ao anatin'ny hira ny olona ohatra rehefa aonina dia mifankatiava ihany alaika ho volana omeko anao eny azy za tsy manao za fa dia zay le zavatra misy tena le andavanandro mpiainana mihitsy ny tantaraina Henri Ratsimbazafy ary reny koa anisan'ny nampiavaka anao na fomba firesako raha za tsy manamboatra fiteny ohatran'ny olona zany fa dia resaka ohatra zao hoe marina. Iny na izany naty zany aloha mba lasa saina ihany zay mpakafy zay tanoraka taty aoriana ary tena gaga mba tena niainany zany sokray aman-dreny zany daholo hoe re nihira ny ainany satria nandeha ny fiaran-dalam-by nandeha ny mba tantarao kely aminay le marina zay le diso zay hoe ny aina zay mpamoron-kira izahay dika zany hoe zavatra foronina fa lohevitra raisy zavatra ny ainana angamba fa tsy ny fiaina na ny fiainako amidiko lafo be raha ny fiainako izy tianareo tantarana tsy amin'ny fiainako manokana tsy alefako
ohatra hoe zavatra atao hita ao anatin'ny raha ataoko hoe tena ohatra hoe ny ainana zany fa tsy fiainako mihitsy no tantaraiko ao a zay le izy ndraindray koa zany hoe mety hoe olo-kafa miaina le izy de sarainao hita ao anatin'le ataoko hoe tena zany ny ainan'le rangahy iny ohatra hoe am'le hira ohatra am'le hirany fitiavanankizy zao misy hoe zay tsy nity taminareo anao kitoraka azy reo zany zao fo ohatran'ny avy amin'ny soratra masy zany hoe zay tsy zanota taminareo anao kitoraka de hita hoe zay zany ay le rangahy ty zany mba nianatra sekoly alady any taloha fagaroaro eta eny satria nisany nanamarika anao rira tsy mba zafainkio zay le izy fa tsy de tena hoe fiainako akory ny tantaraiko ary nzikareo hoe amidiko lafo be ny amin'ny fiainako raha tantaraina aminareo ka miresaka an'izay hoe sekoly alady sy ny hoe nianatra teny soratra masina sy ny ohatry zany any a anisan'ny afantarana anareo rira tsy mba zafy ihany koa de manana hira mitorony filazantsara ary miaramira am'ireo chorale maro mihitsy aza efa nisy fotoana ve namorona hira ho an'ny fiangonana ihany koa anao eny aka zao manko a za aloha de miainga am'le za tsy tiako le hoe rehefa mamorokira de hira mpivavahana fotsiny na hirany hira zao tontolo zao fotsiny na hira madinika fotsiny satria voalohany ataoko de hoe za nofo aman-draha nofo aman-draha fa tsy anjely raha anjely ako de tsy manao afa-tsy hira fiderana ozy le fitenena zay raha de nofo aman-draha tsy maintsy tantara fomba fiaina amin'ny fiaina tsy maintsy mijanony eto ambonin'ny tany ako fa tsy mihevaeva any an-danitra manitsidina fotsiny zay le izy ka zay mihitsy ny ao anatin'ny fototry ny famboronako ire nofo aman-draha aloha fa tsy anjely kanefa misy ny haim-panako ao anatiko tokony etreretiko zany zay zany ataoko zany zay sy mivoaka re dadany zay mivoaka re dadany ny hiranao a na teo amin'ny hira-pilazantsana na ny hira kely araky ny tenenao nefa ny amin'ny ala izy tsy kely fa tena mipetraka ary nametraka ianao tao anatin'le izy a manahoana ny ataontsika hoe ny fanatotosana an'ireny tamin'ny fotoan'andro indray ataoko hoe tamin'ny taona impolo sivinjato sy arivo zany tena mbola ataoko hoe mbola maivana ny fitaovana tamin'izany nefa ny anareo efa zavatra avo lenta be ny menareo za aloha de mahita hoe mananjara mihitsy ato akizakitry manana fitaovana tsara mihitsy aby daholo ny zavatra rehetra tamin'ny androna voananomiko zay a sarotra be de zay sy mipira miaraka amiko zany ohatra ny hoanina le micro olona roa zany de mitohaka amin'iny eo nefa anao dio zany akitry nefa hoe manana micro ray avy misy retour misy zavatra be debe hafa mihitsy sambatra mihitsy le akizy akitriny fa tokony hoararotiny zany a fa raha ny ainan'ny andronay izy a tena nahita fa sarotra be tamin'ny andronay zany mba manao hira tsaratsara zany miezaka mafy mihitsy sahirana mihitsy tamin'ny taloha zany a zany hoe olona roa zay mihira manao dio zao micro anankiray ny tana eo no mitoka ohatra ny fanoroka zay le mpihira zany mihitsy raha ho anao manokana rira tsy mazafy inona manavalinao kokoa am'le mamorona misy fitaovam-pitendrena avy eo sa hoe le mipetraka rery any amin'ny tany efitra mangingina de manoratra efa nahay mozika ihany ko ve tamin'izany hoe nahay nitendry tsy mitorana za tsy mila zany hoe torana manginy zany vao mamorona fa ny tena sarotra amiko le mitady loha hevitra loha hevitra ho voasako am'le hirako zay ny sarotra amiko fa ny mamorona hira moramora raha mamorona feo zao aloha de tena mahavita folo andray ndray ilaina fa le mamorona tonony iny nalay tena sarotra ndray mbola ray volana vao mamporona hira ray iny ary zay mahakasika an'iny a nisan'ny sombotsombony tao amin'ny tantarany Andohany Henri Ratsimbazafy ireny fampiresana mianaka ireny a ty aloha hira anankiray ho atolotra amanareo a mpitiavana be ho anareo mpijery amin'izao anio izao a de mifenetindray zay rehefa avy eo davatra Et moi je t'aime à la folie avec ton lamba blanc. Et quand tu danses à la fête avec ton lamba blanc, tu fais tourner ton de tête avec ton lamba blanc. Quand au milieu de la danse, tu avances en silence, ton joli corps se balance
j'étais mal à folie. Avec ton lamba blanc. Et quand tu danses à la fête, Avec ton lamba blanc. tu fais tourner tant de tête. Avec ton lamba blanc. Je t'ai donné, Je t'ai donné. je t'ai donné, je t'ai donné il y a 2 années. Pour tes 20 ans, pour tes 20 ans, pour tes 20 ans, un lamba blanc. Un lamba blanc. Et dès que tu l'as mis, les garçons se mirent à chanter cette chanson. Oui, vraiment t'es jolie. Avec ton lamba blanc. Et moi je t'ai mal à folie. Avec ton lamba blanc. Et quand tu danses à la fête, Avec ton lamba blanc. tu fais tourner tant de tête. Avec ton lamba blanc. Quand au milieu de la danse, tu t'avances en silence. Ton joli corps se balance, plein d'aisance, en cadence. Ah oui, t'es vraiment jolie. Ah oui, vraiment t'es jolie. Avec ton lamba blanc. Et moi je t'ai mal à folie. Avec ton lamba blanc. Et quand tu danses à la fête, Avec ton lamba blanc. tu fais tourner tant de tête. Avec ton lamba blanc. À chaque fois, À chaque fois. à chaque fois, à chaque fois que je te vois, Je te vois. tu as toujours, tu as toujours de jolis atours. Jolis atours. Et la mode a changé si souvent, mais toi tu as gardé ton lamba blanc. Oui, vraiment t'es jolie. Avec ton lamba blanc. Et moi je t'ai mal à folie. Avec ton lamba blanc. Et quand tu danses à la fête, Avec ton lamba blanc. tu fais tourner tant de tête. Avec ton lamba blanc. Quand au milieu de la danse, tu t'avances en silence. Ton joli corps se balance, plein d'aisance, en cadence. Ah oui, t'es vraiment jolie. Ah oui, vraiment t'es jolie. Avec ton lamba blanc. Et moi je t'ai mal à folie. Avec ton lamba blanc. Et quand tu danses à la fête, Avec ton lamba blanc. tu fais tourner tant de tête. Avec ton lamba blanc. Avec ton lamba blanc. Avec ton lamba blanc. Avec ton lamba blanc. Mbola miaraka amin'ny aorira tsy mba zafy atrantsika atao anatin'ny fandarana tsy hay adinoana izany anisan'ny fitaovana anankiray eny foana rehefa irany aorira tsy mba zafy ny piano sy ny rehetra hitanjareo tonga manisarisary ao anatin'ilay izy efa naizana tsy ary ny antany ihany aorira tsy mba zafy tsy teto Madagasikara irerina na enona ny lazanao fa hatrany ampitan-dranomasina nanahoana zany rehetrarehetra zany tantarao kely aminay ny parcours tao anatin'izany rehetra zany. Tsy dia misy tantaranareo re za koa tsy dia tia mitantara zany fa ny teto atorana aloha dia efa raha mahita teo ny tany apita atetika tamin'iza tamin'ny mbola mpianatra zany mbola voatery nanao mozika satria sady manao mozika no mianatra zay sarotrarotra kely zany tamin'izany sady ny andalo fiainana sarotra ary isorako an'Andriamanitra zany fa tsy mampalelo ahy mihitsy tena mahafinaritra ahy mieritreritra hoe sarotra be vao tonga ohatran'izao fa tsy mindraisim-potsiny azo lazaina aveo hoe mora ihany ve tamin'ny fotoan'androny zany ny hoe sady aty an-tanindrazana ny makany ivelany tamin'izany hoe mbola mora ny fifamezivezena sy fifandraisan'ny firenena anankiroa satria raha miseratra mozika zao mahita le tanora ankehitriny mantsy sahirana vao mahita lalina hoe mba hivarotra ny mozika any ivelany. Sarotra be aloha amin'izao fotoan'izao no makany ivelany fa na frais fotsiny aza ny fanaovana an'le passeport sy TLS zavatra rehetra tena ohatrany sarotra be mihitsy fa tamin'izany carte d'identité fotsiny raha dia mandeha zany tamin'izany inona ianao citoyen français de statut particulier zay filazana tamin'izany dia za manko tsy frantsay fa zany statut taloha zany zay français de statut particulier zay filaza azy taloha dia carte d'identité fotsiny andeha dia mandeha ianao
Tam'izany koa ny ngamba ny vidin'ny roplanina moramora koa zao tsy fantatro tapakila moramora ngamba tam'izany fa de am'izao hitako le ankizy sarotra be mihitsy za so andeha hoany ato efa ohatrinina vola lagniko frais ohatrinny zay efa 1000 € latsaka kely ny frais aller-retour tsy maintsy manao aller-retour 1000 € ohatrinina ny euro de côte tena lafo mihitsy nanaovana ny passeport sy ny assurance efa enjana be 1 million de francs 1 million d'ariary ny assurance makany France tsy maintsy manao assurance fa tsy lasa tsy manaiky koa ny andra tsy manao assurance voyage sy filazany azy zany miantoka ny manjolo rehetra any namererana ny enao raha zay lasa couragena raha tsy maintsy efa cotina ao tsisy zany ny assurance am'izao fotoana anisan'ny sarotra aloha le izy nefa ny ataoko hoe ny ainanareo zany tam'izany fotoana nefa zany hoe mifamezivezy teto an-tanindrazana sy ny tany ampitan-dranomasina ary tantaratra ko tamin'ny vokatry Henri Tsimbazafy zay nisy tamin'ny teny vahiny safidiana manokana ve izy ireny zany aloha tsy maintsy natao satria raha ohatra no makany Frantsa zao raha tsy fakazon'ny olona zavatra lazainao fa feonao fotsiny no ampiasaina tsy ampy za koa tsy de raha miteny an'izany hoe za tsy de tsara feo fa za mahimiry aloha fa raha feo fotsiny no ampidiraina any tsy lasa fa le tononkira sy zany ao am'le hira zany tsy maintsy ataonao tsapan'le olona miaino anao azo ny tianao lazaina ka zay le fanontanianao teo tsy maintsy nanao teny frantsay kely any ary tamin'ny andronay keo aloha ny teny frantsay mbola nandeha tsara eto Madagasikara raha nanao galana ane ny apatelon'ny efitrano vazaha satria tam'izany mba le tsara fa nanomboka tamin'ny 27 zay vao natahotra vazaha vao nandositra daoly zay vao tsisy mba de mijery galanay fa taloha misy gala misy vazaha miara-mijery malagasy io de nisy koa raha vazaha niara-nihira taminay teny mpanakanto vazaha vahiny mihitsy tam'izany ahoana zay anao mpanakanto vahiny niara-nihira misy vazaha mipetraka eto Madagasikara zao miakatra any mosehatra miaraka aminay ko mihira ohatra anay ko e tam'izany fa am'izao fotoana anao tsy mahita tsy ahita an'izany tsy mihitsy vazaha koa rehefa nandositra eny e efa anisany mba hoe reo fotoana mamy ny aina natao anatin'ny carrière daholo zany lalovany Henri Tsimbazafy raha ny tetantoerana kosa inona le mba le tsarotsaroana foana tadidy kely na ny reo mety hoe nampimeny nisy fotoana be hoe Henri Tsimbazafy hoe nisy sonao ndray ny taraiky nefa ny mpanakanto efa tonga tany toerana taloha no sarotra be ny tsisy zany zany teninao zany hoe sonao tonga aloha za fa so eo daholo ihany fa ny atsaran'le zavatra ampiasaina fotsiny tam'izany andro zany mbola tsotra ny ankehitriny efa misy fitaovana be dehibe misy zavatra tsara fa de natao tamin'ny zenisy teo aloha olona koa tam'izany tsy de sarotiny loatra tsy isy zany atao retour hoe hoanay zany mihiry zay de micro raha iny no atao zay mba apety azy ao tsy fantatra en'ny olona na tsy tam'izany zany ny studio nitambara amin'ny mpanakanto rehetra sa samy nanana ny azy tam'izany studio ray izy donc de Komarbo reny no mbola na studio manao enregistrement tam'izany nefa mahatsara azy zany amin'ny lafiny anankiray satria ohatrany hoe tsy zay rehetra ta ireo de mety fa mbola fidiky hoe ty mety ampidi-bola ho aty zay vao enregistreny zay vao ataony fa ankiny samy manao daholo de tsy fantatra hoe manahoana sy manahoana hoe me tsara ve zany sa me ratsy am'izao fotoana totra be dehibe ny mpanakanto nefa ny kalitao zany ataony zany hoe tsara ohatrany taloha sa ahoana tsika mbola sarotra be ny tsara an'izany ary za koa tsy afaka hitsara namana sy tsara fa
nanao zay mahasoa anahako no ataoko fa za tsy ka miresaka mahasoa ihany aorira tsy mazafy ataoko ngamba fa mbola tamin'ny andohanareo mbola nisy mbola vinyle tateo arina lasa kasety sotrany tsy nanana heritreritra ave hoe iverina indray na mamerina an'ireo satria efa azo atao mantsy amin'izao vanim-potoana ianantsika izao ny hoe mamerina an'izy ireny ho lasa mba le kalitao amin'izao le ilain'ny ankizy amin'izao ny hoe amin'ny fitaovana numerika sy maro isan-karazany za zao rehefa mieritreritra mihitsy hoe za mako nijery nataoko bisy kasety be deabe nataoko taloha tao de enoko ndray tena oza hoe am'izao fotoana tokony hijanona ho mpamorona fotsiny ahako fa hitady olona ndraiky sa ohatrany any an-dafo zany misy olona interprète fotsiny fa mpamorona atsy ny arrangeur atsy ny mpitendry ary zay io mety tsara zavatra za zao tena tsy te hira tsony mihitsy ahako fa te amorona fotsiny ahako na reny hirako taloha tiako ho averiny zay akizakitry ny tianao azy tsy mampanina ho ataony amin'ny fomba ny tsaratsara koa sy amin'ny fitaovana ary fomba kokoa fa nanaovako azy taloha tena hitako mihitsy hoe tsy ampy kely tsy ampy ary kanefa mo zany mihitsy tsy atao tam'izay araka nytoetrandro teo resaka an'izany ianao hoe tianao ataon'ny ankizy aty aoriana ny hiranao a maro ihany nefa hita aloha sy hitanay any amin'ny tambazotra serasera sy maro isan-karazany plateforme maro isan-karazany youtube sy ny ohatr'izany a misy ny manao cover misy ny mindrana ny hiranao misy aza ny sasany tena manao hira ray manontolo mihitsy album sy ohatr'izany tsy mampanina anao izy ireny zay tena any an-dafy mpamorona anankiray pirafiry ny manao niny hira ray iny marina ary mpanakanto firy tsy misy maninona zany fa ty iranakay de tsy maintsy araka ihany zany manao azy tsisy mpanakanto hafa manao an'iny za tsy mampanina mihitsy raha misy mpanakanto be deabe manao ny hirako ary tena tsy mampanina de ny ataoko ny fomba fanaovako azy keo aloha efa fantatra hoe ay manokana iny fa misy olona manao azy tsaratsara kolo za angamba fa ahoana no tsy maintsy za ihany manao ny hirako marina mihitsy ary ny tena nanamarika aloha sady ny tsarona ny tena moa nanatrika mihitsy tamin'izany fotoana zany atao amin'ny CCSK nisy fampisehoana nataon'ny zaza zay izy ny hirany hira aorira Tsimbazafy manahoana kosa ny fahitanao azy izy iny ianao anisany nanatrika raha tsy diso tamin'ny fotoana io omenao alalana ve izy ao anatin'le satria tena hitako voafeny aloha raha izy manokana no jereko mahazo hirany hirako tolo zay te hira tsy mampanina mihitsy misy olona tena sarotiny amin'ny ny hirako za ihany mirazy fa tsy misy tokony za tsy mampanina mihitsy mahazo mihirany hirako tolo ny olona rehetra fa saingy zao fotsiny manaja an'le fepetra zany hoe misy droit d'auteur aloha izy reny ny omdada mikarakara iny kosa aloha mandeha foana iny za tsy manara-maso ao zany anany zany fa misy feuille de droit d'auteur any ananinany zany hoe rehefa mihiranirako anao de soatana anaty zay le feuille de droit d'auteur zay reto ny hirana atao fa de le mpikarakara no mandony droit d'auteur fa tena mihirako ory le mpikarakara lanonany zany zay no ataoko hoe tsy mampanina aminy raha olona mihira azy fa le mpikarakara lanonana kosa oka mba ho marina zany hoe mba manonatra ny hirana ataotao mba tena mandony droit d'auteur marina fa za tsy afaka anara-maso ny olona rehetra manao ny hirako ary ananina de iny tonga hoe ay droit d'auteur tsy efa ny omda zao efa natao hikarakara ny droit d'auteur zany hoe rehefa misy mihiranirany de any amin'ny omdanao mando azy ny omda ndraiky sa manaparitaka azy any am'zay mpamorona rehetra arono ary raha ohatra reo tanora sy reo taranaka taty aoriana ny te hamelo maso ny hiran'ireo Tsimbazafy reo indray ny heritreritra ny hoe tena nao album ary zareo manahoana ny tsodrano ao anatin'izany ndray satria tena mety ifangaro am'izay mantsy rehefa aveo tiako zany ilaiko mihitsy tokony mizaro ahy te hijanona ho mpamorona fotsiny fa hitako mihitsy hoe tsy ampy le sahirina loatra le mpamorona sady mpihira sady marehetra afo no velo vy mahandry sakafo tsy mety zay fa tokony mpamorona fotsiny ahako de mpihira any be deabe zay anao azy any tsy mampanina mihitsy zao eto de milaza eto maso olona rehetra mampabe maso zay te hiranirako de manao fa
manaja an'le lalàna fotsiny le hoe misy droit d'auteur tsy maintsy aloha amin'iny fa tsy ianao le mpamoa iny koa no mandoa azy fa le misy zay hoe fa misy karazan'olona hoe natao andohan'izy io le ohatra le inona volaza zany entrepreneur de spectacle ohatra izy no mandoa azy fa tsy hainao pire akory marina misy eny na zay hainao manjery ary rehefa mandefa ny sanganasanareo dia misy droit tsy maintsy alohany eny amin'ny omda ho an'ny mpanakanto sy zoan'ny mpamorona izy iny tena zany mihitsy tokosa aloha ny lalàna zay misy ny zavatra mampalahelo fotsiny atao amintsika Oriratsimbazaha tsy misy loatra tsy haiko hoe efa isy ve tsy hoatsy fa zalo mbola tsy hita ny conservatoire ny any ivelany mantsy tena mahita ary zay efa manana fotom-pisainana ohatra zay fa hitako miresaka amin'ny Oriratsimbazaha dia manana fotom-pisainana mivelatra be ny any Ampitan-Dranomasina zareo manana fomba fijery ilay any ivelany Oriratsimbazaha satria ohatra ny hoe raha maka ohatra ry Mireille Mathieu ry Joseph Goldman sy ny maro isan-karazany Sheila zany mbola velona zany tiako tenena hoe ny endry zareo na tsy mihira tsony ary araky ny teneny teo dia efa mipetraka ilay mozika napetrany dia mahazo vola foana satria efa misy ilay rafitra hoe conservatoire zay efa mipetraka ao mihitsy ilay sanganazy ny zavatra mampalahelo eto amintsika ohatra mbola tsy misy eto amintsika zao fotsiny tsy manaja loatra tsy malala loatra hoe tiany ka misy lalànany hoe ataoko tia dia tsy maintsy andoha droit ny tiako normal zany tonga nahita azy zany dia efa misy ny omda zao fa natao an'izany mihitsy hoe izy no mandray ny droit rehetra ataon'ireo pire rehetrarehetra reo satria raha reo pire rehetrarehetra isaky ny mira izy dia isaky mahita ilona miranirako izy dia zany volako tsy vita zany fa dia mba alefany ara-dalàna any amin'ny mpanao zany dia hidiko satria mitsinjara azy arakaraky zay fandehany reo alefanareo amin'ny radio sy ainao manjery rehetra reo zao mandoa droit reo dia alefany any amin'ny omda reto izy da alefanay rehetra avy ny mpamorona tao mpamorona aloha zao amin'izao fotoana dia ny omda ndraiky kosa mitsinjarany araky le lazainy teo hoe da ataonay ty tamin'ny anina dia zay le izy hitanareo fa ny mpamorona any andafy matory fotsiny izy dia mandray vola manaka ohatra amizay menatra be rehefa mbo mahita mpamorokira any andafy miaraka aminay eo izy ohatra manam-bola be zay ohatra tsipozipozy mampalahelo ka ary ny mpanakanto any andafy hitanay tena manam-bola nahoana voazan'ny olona mako ny olona manazany hoe ny sairana ny ty aka dia tokony andoavanay vola marina dia zay fa misy hoe zay mihira ve dia ahonako manahirana be mba manandramy manao hira anankiray manakaraha musicien ianao manofa studio ianao anaovana rondolanina morona an'iny dia avy eo manao ny enregistrement dia manao an'ity dia jereo volalany amin'ny hira anankiray fa manahirana any mitsanjara zany eto fa raha zany ny kotina misy volalany be dia be tena zany mihitsy kanefa kosa raha mba miverina amin'le mpamorona hoe sahala amin'ny any andafy zao misy artiste firy mihira hira anankiray le hira anankiray zao izy misy olona firy mba miverina amin'le mpamorona izy le mpamorona mba petraka sisa mba manana ny anjany marina fa tsy sahala amin'ny aty amintsika ohatrany mantra kely tena imezana le izy fa mampalahelo oarina amin'le mpamorokira sy pira any andafy le mpanakanto any andafy ny pitsika eto amitsika dia mamenatra be zay dia tsy samy teniteny misy tsika hoe mpanakanto any andafy piripirina kely ny olona any andafy ny mpanakanto zany olona matsetse be manakarena be mihitsy maizy azy aty amitsika ohatrany na ny anaja azy raha manahira iveraka io ve mpanaka alao piripirina ve manahira alao piripirina rehefa mahita olona fa marina io aka miresaka zany any ivelany zany any Oriratsimbazaha mba tataroekely aminay taizavo ny toerana efa mba nandianana zany Oriratsimbazaha zany akoatra teto Madagasikara moa zany ka mampalahelo mietrehatra hoe tokony miresaka ny any ivelany foana fa raha minira sosialy zany ny avelany efa lasa lavitra ka tsy miresaka ny any tsika mazava ho azy izy zao any tsy maintsy ho tafitsika zay indrindra
fa itsika tena mbola aterina be mihitsy ka tsy maintsy mijery am zareo reny tsika de reny no arahantsika ianarantsika ny fomba fiainany fomba fiasany etsetretsetra zako ataoko hoe fa nahitany côté tadimy sy efa be de be izy rehetra fa hitako daholo le ranontany anahy zany tsy mbola hitako efa nahita Japon ra efa nahitany Canada fa nahitany Amerika mbola tsy hitako USA zany fa Canada moa zany efa tany hoany ihany de efa tato Afrika efa betsaka laleko to Afrika betsaka moa zany latsika hoe efa hitako daholo reo tirata Europe efa nalehako Allemagne efa nalehako maro efa hitako daholo mihitsy continent tadimy nole mozika daholo zany rehetrarehetra zany zay mihitsy manana chance azafady le fitenena manana chance nisy mozika mba hitako zany rehetra na i Madagascar ray amanontolo regny mozika nahitako azy de zay isorandriamanitra hoe mba nisy dikany any le nanaovana mozika tena hitako daholo Madagascar ray vohitra raha ny tanàn-dehibe za fa maro aloha fa tsy mbola hitany tanàna madika Madagascar ray amanontolo efa hitako daholo de le continent tadimy araka teleko anareo teo raha antany nareo hoe aizavy zany efa mbo hitako a Europe Afrique USA reny mbola tsy zaleo mbola hoavy zany mbola hoavy zany Amérique du Sud koa mbola tsy zaleo fa eny fa de fanelinany ahako asa raha mbola hitako zany am'izao fahavelo mbola hoavy zany manana mpinona efa mbabe any zay efa mampisatr'Andriamanitra aloha zay hitako hatramin'izay taona roa amby sivifolo taona zao efa mbo hitako daholo zany mahafinaritra efa betsaky zay ie ka miresaka an'izany fitetezana firenena sy atoerana maro zany rariny raha mba hanaraka kely antiritsika donc aventsika mitety toerana inkonareo amin'ny alalan'ity irany Henri Ratsimbazafy ity daholo C'est ma joie, retrouver celle des deux ruelles, avec les gosses qui s'y querellent, et ces charmantes demoiselles, dissimulées sous leurs ombrelles. Revoir Tana, après quelques absences. Revoir Tana, qu'elle est moi. Revoir Tana, après les absences. Revoir Tana, c'est ma joie. Les sources chaudes d'anti-râpé et les parfums de lucibé. Ah oui, oui, c'est le monde. Il est un matin de ses parages, avec en ville et sa petite plage. Ah oui, oui, c'est beau. J'ai vu Diego et Magella, viennent à jouer en talent, mais il me tarde à chaque fois de revoir ma petite Tana. Revoir Tana, Dieu de ma naissance. Revoir Tana. Revoir Tana, fille de mon enfance. Revoir Tana, c'est ma joie. Retrouver celle des guerrelles, avec les gosses qui s'y querellent, et ces charmantes demoiselles dissimulées sous leurs ombrelles. Revoir Tana, après quelques absences. Revoir Tana, qu'elle est moi. Revoir Tana, après les vacances. Revoir Tana, c'est ma joie. Paris avec sa tour Eiffel, New York tout fier de ses gratte-ciel. Ah oui, oui, c'est beau. Les îles charmeuses du Pacifique, avec leur danse, leur musique. Ah oui, oui, c'est beau. On parle beaucoup de l'image, de Sumatra et Capitan, de Mexico et de Baga, et d'autres encore, mais je ne sais pas. Revoir Tana, Dieu de ma naissance. Revoir Tana, quelle est moi. Revoir Tana, ville de mon enfance. Revoir Tana, c'est ma joie. Retrouver celle des ruelles, avec les grandes cigarettes.
Miraba nareo mpanaraka an'ity fandaharana ity dia misaotra nareo Cool TV koa nanasany tonton Zaza ampiseho an'izao fandaharana izao. Tonton Zaza fitsotro zareo hafa ny tena ahafantarana koa dia hoe Zaza pianiste. Zaza pianiste zany efa-polo taona tendrena piano teo Antsehatra. Bitsaka maro dia maro ny artiste nirahako fa tao amin'ny Anrera Tsimbazafy 30 taona mpitendry tao aminy. Dia nanao hetsika hira ny Anrera Tsimbazafy intégral tao amin'ny ska nasaiko manokana moa izy tao. Ary dia toy izay fandarana efa hoaranareo momba ny Anrera Tsimbazafy zay Zaza koa dia mbola manana projet amelo maso ny hirany. Tiako be le hirany tsinona za moa efa mpitendry ny tao ohatran'ny zanaka sy ray aman-dreny fifandraisanay mianaka. Dia anisan'le nomeny tsodrano anoy an'le sanganasany mba ho hitanareo tanora koa le izy fa tsy voapirina fotsiny ihany ary le izy ny zahako tsy hovaina mihitsy fa tena le fomba nanaovany Anrera Tsimbazafy azy natao. Izy moa tsy tia zany hoe cover sy amboamboariny zany fa le tena le mahazahana mihitsy no aseho amin'ny sanganasany Anrera Tsimbazafy. Dia mbola manana projet zany antsika mbola mitohy manaraka anareo anaraka an'izay fantarana izay fa izay sy papa zao amin'izao fotoana ketriketrika avoaka studio ampidirina studio ndray sanganasany dia za moa anisan'ny mentsodrano anao an'izay isaorana azy manokana mihitsy zay mpanetretena mihitsy isaorako satria mba anisan'ny tiany ny zavatra nataoko za koa ezaka ameny tsara foana fa tsy andraraka ilombe-andoha. Dia manasa anareo fa atoato zany dia isy seho ataony Zaza pianiste. Saotra anareo nanaraka amin'ny fandarana. Dia efa fantatro izao satria anio dia nitambatra ny foko sy ny fona kaninona izany rambola azoko atao ekeko atao avy hatrany satria tiay ianany tongotoro manaky itety izao rehetra izao nala
avitry zany nakaiky satria tiai ianary mbola manaraka trano ny fandarana tsy hay adinony ianao a hitanao zao fa mbola aty amin'ny henriratsy bazafy izahay a eto amin'ny fizaram-potoana fahatelo tsika zao toko hoe antany kely hiditra kely vie privé antsika raha manaiky izy tsy manino zany akoatra ny mampihira ny henriratsy bazafy a nisy ve asa manokana nataonao akoatra ny mampihira anao fa mihitsy ny asa toetrano ny tao-trano no tena asako fa ny hira mantsy hoe vadilasa le zany ny hira ka zany mihitsy satria tamin'ny nianatra fa ny mpianatra trany an-dafy eny manana le petit boulot daholo de iny natonga de iny mahatonga le hoe ny hira tany de aveo aty tonga taty izy zay vao namorona sy ny hira fa tany a tsy nanao an'izany mihitsy fa hira interprétation zany nataoko tany de eto a vao namorona hira sy mihira ny hira amin'ny foroniko tamin'ny anao ny asa zany ve tany Ampitan-Dranomasina sa teto mihitsy anao ny nanao efa niasa tany Ampitan-Dranomasina efa niasa tany alo de zay vao niasa teto Madagasikara de voalohany indrindra aloha tam'za mbola nianatra de efa sady mianatra no miasa zany afa-tsy afaka tsy nekizakiteny nefa sambatra hoa tena zany mihitsy fa de aveo niasa tena niasa tany niditra tany bureau technique mihitsy niasa tany bureau technique de l'Ouest zay niasako tany Frantsa de aveo ako vao nivery ty Madagasikara vao niasa tao chemin de fer malagasy ary zay ny anton'le asina hira kely fiaran-dalam-by ihany satria efa eto ihany zay manatokanao eny foronona daolony anay ny foronona daolony any hira iny zava hitanao fa foronona iny fa tsy hoe de ile fiainako mihitsy anatiny fa hita taratra ao fotsiny ny fiainako raha tianao lazaina hita taratra amin'le hirako hoe ay izy ao amin'ny chemin de fer izy zany misimisy idirany kely fa tsy de tena hoe fiainako tataraiko sarotra be sady ratsy raha ohatra fiainako fotsiny lasa manavary fa tsy manina raha hita taratra ao amin'le hirako ny fiainako tsy mampaninina mihitsy zany ary hita hoe zany misy akoatrany hoe eo ny asa sy ny ohatry zany mazava ho azy fa ray mpianakaviana ihany ko ianao a ianao ve anisan'le masika be ronono ary tamin'ireo taranaka sy zanakao ve nisy mba nandimby hoe lasa mpanao mozika ohatra anao ny mandimby aloha tsy misy satria ny mozika tsy atao sala amin'ny ana politika hoe rehefa rahanao ministry ny zavakanto tsy asorona le ao vao anao fa ny mozika azy mahazo manao daholo sala am'zany ny zanako afaka mihira izy miaraka amiko za mihira izy ko manana ny hirany nisany alobazo rehefa lasana zavanitra izy de Joel am'izao fotoana mbola mihira ihany ko de zanako faravavy zay fa ny hoe misolo hoe tsy maintsy miala vao manao izy tsy zay aloha tsy misy io resaka raha amin'ny asa politika ny hoe raha tsy miala prime ministre tsy misy prime ministre avy eo fa sady mamihira ao daholo ny olona rehetra za eo ihany ko masika be ronono tsy masika zany tsy masika fa miteny fotsiny atao votran'izao fa atao mazava tsara ny fitenenana fa tsy atel na fantandro zanako hoe badalela ohatra salan'ny aloama zao badalela zany mbola kely izy de teraka tany anafy izy de ohatra badalela mandraha fa na zany ara tsy maintsy atao mazava ho amin'ny fitenenana ary raha mihaino hirany ianao na mihaino hira koa zay no mampiavaka ny hiranay ngamba hoe eno tsara ny zavatra tiana ilazaina fa iny ohatra ilaina mihitsy important ozy vazaha ny parole ny tonohira tokony hazava tsara mihitsy fa tsy zavatra telitely hoe ny fahaizanao feonao no ataonao manga amseo ao tsy mifeoko ny ampiteraina fa le zavatra laza ataonao amresaka aloma ihany henriratsy bazafy nisy ve ny sanganasa enao no namorona azy sa izy daholo namorona an'izy ireny tsy
za miteny aminy ahoana moronako iranao tsy manaiky izy tsy mitovy ny santimatsika sy papa ainahafa fa marina zany marina kosa ny problema tsy problemako samy hafa mihitsy ny problema ny naniny fizaktsyfizymadreny taloara samy hafa tsy mitovy zavatra iainana ka loha zany alona anazy samy manany nianitra ho azy zay tiany atao de za manao an'zay raha fa tsy voatery hoe alo ny anazy de manaraka an'iny ataoko iny saotsony ny setopony marina loatra tena efa niditra lalina ihany ary atao anatin'le fiainana manokany aorira tsy mba zafy ao anatin'le izy angambany aty teny farany tsy teny farany hoe makaiza koa fa teny atsipy ho an'ny mpanaraka ny fandarina de ho an'reo ataotsika hoe taranaka teorina zay mbola mety amelomaso ny hiranao ihany keo anatin'le izy mba misy avatra manokana avy avy amin'ny aorira tsy mba zafy zany aloatra raha mandinika nareo na mamorona ny hira raha za tsy tia an'le hira mampianatra ohatra na ina mo zany na mifankatiava raha tsy anatin'ira zany za tsy sira manaova an'izao tsy manao an'izay mihitsy fa iza mo za za kely ty ve zany ampianatra n'olona manaova an'izao fa raha miteny fotsiny hoe raha miteny am'le zandry zanaka rehetra mpanakanto de ohatr'izao fotsiny hoe ataovy tsara ny atsika ry zalahy fa tsy maintsy ho tsarain'ny taranaka faramandimika atsika hoe za no ny irany dadabenay za no ny irany renibenay tsy mazava akory ny teny ataony fa ohatra mitelina feno vava izy no mihira zay fotsiny nga manao farako amin'ny zandry zanaka rehetra manao zavakanto azadinoina fa tsy maintsy ho tsarain'ny taranaka faramandimy sika hoe zany o mba irany dadabenay zany zavatra tantarainy tao tsy manandraraha afatsiny hoe mivereny tiako anao hoe nahoana reny ilozanao hoe de to tsy manankiry afatsy zany de zay no ataoko hoe tandemy fotsiny ry zalasy zavavy fa tsy maintsy ho tsarain'reo taranaka faramandimy reo tsika zay niany natahorako mafy mihitsy hoe ahoana zao nataondreo akizy reo any arina any zany mba irany zareo tany ho lasakalo fahimba tsy reny anao rina any ka tsy maintsy ho zany any tsy maintsy ho tsaraina ihany zahay tanao aminy ako tena nafinaritra santry hiaraka eto foana maresaka be any ko mpanakansika de mirarysoa azy sika amin'ny bola lalana mbola ho ataony sy diaviny ao anatin'izany rehetra zany horarina ho tonga ny Amerika USA ho izy teo Amerika Latine sy ny rehetra iny fa de zay aloha ny mamarina ny fandarina ndray tamin'ty farany za aloha de misaotra anareo fa satria nareo koa manosika zavatra ataonay fa raha tsy misy anareo manao zavatra ohatran'izao aiza moa nalan'ny olona zay zavatra ataonay fa de misaotra anareo koa satria zay zany nga malala olona pira be debe mahay any setsetra nampamorona na pira fa saika zao tsy fantatry ny olona izy satria tsy misy olona tsy teo manosika tsy le natosika fa hoe mba tsy ampy le fanelezana le fampiseraseran'le izy ka de zany misorako anareo zany satria misy anareo mba mampahalala mitantara amin'ny olona hoe zao eny ataon'le raga ty zao zany arira tsy mazafy zany iza raga tsy mahalala anao ka raha tsisy anareo ka misy an'zany maro raha tsisy anareo ka misy alalan'zany ok makasitraka anareo rehetra nanaraka hatramin'ny farana zao fandaran'izao de mamay fotoananao indray amin'ny manaraka indray veloma tomboka velomo